Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'zato teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasanantsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminan'i Jehova Mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Jery baiboly sika ao amin'ny mpitsara. Tazomy tsara ny finoanao a. Finoana mamelona ny zavatra efa maty indray ny atsika androany. Fiainana efa lazaina efa maty mitsangana indray. Mpitsara 7:10. Enoy tsara zay voalaza ho an'ny sy nitondra baiboly moa zany dia za jerenao tsara. Tsara 7:10 manomboka amin'ny 9:1. Averiko ihany mpitsara 7:10 amin'ny 9:1. Mpitsara 7:10 manomboka amin'ny 9:1. Inona ny soramandry ao iarahantsika mamaky isa 2 ny naterany Samson. Enoy tsara azy. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo mason'i Jehova indray. Fakensika aminaran'i Jesosy a. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo mason'i Jehova indray ka dia natolo Jehova teo an-tanan'ny Filistina 40 taona izy. Ary nisy lehilahy avy tany Zora amin'ny fokony Danita. Fokony Dana io zany. Manoa no anarany ary momba ny vadiny. Manina tsara ny vadiny? Momba tsy miteraka ny vadiny. Ka tsy miteraka. Momba ny vadiny ka tsy miteraka. Ary ilay anjelin' Jehova niseho tamin'ny raha vehivavy ka nanao taminy hoe indro momba ianao ka tsy miteraka. Nefa anananaka ianao ka hiteraka zazalahy. Koa mitandrema ianao ankehitriny fa aza misotro divay natoka ary aza mihinana kory izay zava-padiny. Fa indro anananaka ianao ka hiteraka zazalahy ary tsy mba ho kasihin-kareza ny lohany fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany an-kibony zaza. Ary izy no anomboka monzy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Dia nandera vehivavy ka nilaza tamin'ny vadiny hoe nisy lehilahin'Andriamanitra tonga tamiko ary natahotra indrindra ny fijery azy taraka ny fijerin'ilay anjelin'Andriamanitra ka tsy nanontany azy izay niaviany aho ary tsy nanambara ainy tsy nambarany ainy anarany fa hoy izy tamiko indro anananaka ianao ka hiteraka zalay koa ankehitriny aza misotro divay natoka ianao ary aza mihinana kory izay zava-padiny fa ho nazirita ho an'Andriamanitra ny zaza hatrany an-kibo ka mbara-pahafatiny. Ary manoa nangataka tamin'i Jehova ka nanao hoe ry Tompo ao ka ankatsy aminay indray ny lehilahin'Andriamanitra ilay efa nirainao ka ampianatra anay ny tondranay ny zaza izay ho teraka. Ary Andriamanitra nieny feony manoa
ka dia nankany amin'ny raha vehivavy indray ilay anjelin'Andriamanitra raha tany an-tsaha izy ka mano vadiny tsy teo aminy dia niazakazaka faingana raha vehivavy ka nanambara tamin'ny vadiny hoe indro niseho tamiko indray ny lehilahy izay tonga tamiko tamin'ilay indray andro dia nitsangany mano ka nandeha nanaraka ny vadiny dia nankany amin'ny raha lehilahy ka nanao taminy hoe ianao moa ilay lehilahy niteniny tamin'ny raha vehivavy dia hoy izy eny izao no izy dia hoy mano raha tanteraka ilay teninao ahoana nge no hitondrainay ny zaza ary inona no hoasany ary hoy ilay anjelin'i Jehova tamin'ny mano izay rehetra efa nolazaiko tamin'ny raha vehivavy dia aoka ho tandremany avokoa izay rehetra avy amin'ny voaloboka dia aza vela hoaniny ary aza vela isotro divay nataoka izy na inana kory izay zava-padiny izay rehetra nandidiko azy dia aoka ho tandremany avokoa ary hoy manota amin'ilay anjelin'i Jehova aoka mba ho tananay ianao mandra-pamboatra anay zanako sy hoanao dia hoy ilay anjelin'i Jehova tamin'ny mano na dia tananao azy aho tsy mba hihinana amin'ny haninao ao tsy akory fa raha natra fanatitra dorana ianao dia aoka Jehova no anateranao izany fa tsy fantatry mano ho anjelin'i Jehova izy dia hoy manota amin'ilay anjelin'i Jehova iza moa no anaranao mba anomezanay voninahitra anao rehefa tanteraka ny tenao ary hoy ilay anjelin'i Jehova taminy nahoana no manontany ny anarako ianao ny anarana mahagaga zany fa anarana mahagaga zany dia naka ny zanako sy ny fanatitra hoaniny mano ka nanatitra ireny teo ambony vatolampy ho an'i Jehova ary ilay anjely kosa nanao zava mahagaga raha mbola nijery teo mano mivady ary raha niakatra ho amin'ny lanitra ny lelafo avy teo amin'ny altara dia niakatra teo anatin'ny lelafo avy teo amin'ny altara ilay anjelin'i Jehova ary nijery zany mano mivady ka dia niankohoka tamin'ny tany ary tsy niseho tamin'ny mano sy ny vadiny intsony ilay anjelin'i Jehova dia fantatry mano fa anjelin'i Jehova izy ary hoy mano tamin'ny vadiny ho faty koa isika satria efa nahitan'Andriamanitra fa hoy ny vadiny taminy raha sitraky Jehova ny afaty ansika dia ho tsy nentina ndray fanatitra dorana sy fanatitra hoanina tamin'ny tanantsika kory izy ary tsy ho nampahita antsika izany zavatra rehetra izany ary tsy ho nampandre antsika izany zavatra izany ankehitriny ary niteraka zazalay raha vehivavy ka ny anarany nataony hoe Samsona dia nitombo ny zaza ary Jehova nitay azy dia niantomboka nanindry azy indray ny fanahin'i Jehova tany mahanedana teo anelanelan'ny Zora sy Estaola. Amen. Asio tehaka zany teny zany. Zavatra misy eto sampivavaka izy roa efa diso fanantenana fa tsy hiteraka efa samy niandry oviana ihany ary za tsy zany vomen'Andriamanitra zanaka oviana ihany za tsy vomen'Andriamanitra zanaka samy manompo ny tompo io fa atao tsy mivany zany mivavaka ny olona mandray valim-bavaka daholo fa izy mivady tao tsy mandray valim-bavaka mpambolo ny asany vokatra nefa dia mamokatra ihany izy ny zavatra rehetra dia ananany fa inona ny tsy nananany zanaka ny tsy nananany nefa ny tena arena dia ny zanaka izay nefa tsy nananany fa izy ireo tsy nimonimona fa niandren'i Jehova tao foana isaky ny vavaka tahaka an'izao dia mandeha mpinoana hoe
meo zaza zay fa to tsy mihaino zany Andriamanitra. Ny olona rehetra mandray valim-bavaka daholo hoe mitahina ohatr'izao zay, nanao délivrance zay dia nanasitrana, nahita anjelon'i Jehovah zay dia ohatr'izao nataony. Fa izy roa mpivady reo mpiasa tany, izy roa rery ihany any an-tsaha dia mody rehefa riva dia zay ny fiainana. Fa atao tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ankoatra ny vokatra azony izy. Mazava ve? Vehivavy manahoana ny mendrika an'io ary lehilahy manahoana ny mendrika an'io. Satria ny odina teo anatrehan'i Jehovah indray ny Israely dia natolony 40 taona namidiny sy natolony 40 taona no andevoziny izy Filistina. Dia nihevitr'Andriamanitra hoe niverina amiko ny Israely amin'izao fotoana izao fa ny olona nafaka anany za tsy afaka hidina any, ny anjeliko tsy afaka hidina any hiady, fa adiaranofo mila olona. Nandinik'Andriamanitra ile olona amin'izany imanohy izy mivady tsy mety mandray valim-bavaka mihitsy. Ohatra ny sitrian'Andriamanitra zany zareo. Ny voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ny olona tao tsy miseho amin'izareo mihitsy. Ny finoana ao anatin'ny zareo mihitsy angamba ny tsaiko mirehitra ihany fa efa nanamohy foetsy hiteraka e. Satria efa miakatra ihany ny taonandra vehivavy, miakatra ny taonandra lehilahy, efa tsy hiteraka. Ny zavatra olo vaina nefa ny be dia be ny fananany, fa izy mihitsy ny tsy hiteraka. Fa nandinik'Andriamanitra indray andro tahaka an'izao amin'izay. Rehefa avy namonjy toam-bavaka dia tany an-tsaha. Lehilahy tany an-tsaha dia le vehivavy teo akaikiny teo ny tao an-trano. Dia nisehony anjelon'i Jehovah, ianao moa vadiny manohy? Ie. Lehilahy niseho taminy, ay tsy miteraka ianao momba ianao tsy miteraka? Ie, momba tsy miteraka. Fatry ny ela mihitsy momba tsy miteraka, tsy meritreritra nininy. Fa zao manomboka androany dia ho bevoky ianao, zazalahy no ateraka ao. Ary avy amin'ny zaza io no amonjena ny Israely avy eo an-tanan'ny Filistina zay nandevozon'ny Filistina 40 taona. Zaza mbola ho atolotra zany. Ahoana reo ozy izy vehivavy iny atateraka an'izany fa zany mombe eno afa hiteraka ianao efa anjely zao everiny fa hoe ola sotra hiteny aminy. Dia lasa le anjely dia ozy le anjely aza minina zavatra vita mivoaloboka ianao natoka na divay indrindra fa zava-padina tany rem tsara mihinana an'izany fa ho masina ny zazateraka ao fa nytanina mipetraka. Hitan'Andriamanitra tao am-piangonana ve vehivavy io momba hatramin'izay sa tsy hitany? Hitan'Andriamanitra sa tsy hitany hoe momby vehivavy io? Ary ny olana anao io ve tsy efa hitan'Andriamanitra hoe manana olana ohatra anio anao hatramin'izay? Hitan'Andriamanitra momba io vehivavy io fa mbola tsy nomeny aloha ny valim-bavaka, fa ny sasany aloha efa nomeny. Fa izy nihevitra hoe raha anao zavatra amin'ny tsy vehivavy tsy zavatra kely, zavatra tena lehibe sady goavana ho hitany masony zao tontolo zao mihitsy. Izy ny atohatra n'izany herin'ny Samsona zany anatin'ny Baiboly. Samsona anaty Baiboly ny resahana eto. Nisy natohatra ve? Lehilahy iray afaty arivolahy. Nisy natohatra sa tsy nisy? Tsisy. Fa ny zavatra nisy teraka ianao ozy izy dia avy amin'izay lehilahin'Andriamanitra mbola namangy azy ihany efa tatsy afara dia ozy amin'izay tamin'ny vadiny miazakazaka tamin'ny vadiny tany an-saha ao le lehilahin'Andriamanitra niteny taminao fa hiteraka. Dia tonga ny vadiny, ianao moa le niteny tamin'ity vehivavy ty sy niteny izy hoe vadiko ianao moa le niteny tamin'ity vehivavy tsy hiteraka izy? Ie, ahoana sy ahoana re no ataonay amin'ilay zaza? Tsy mihinana zavatra vita avy amin'ny voaloboko nareo, tsy misory toka zany moko zany le divay efa milona iny zany lasa mivady kalkôly izy avy eo.
dia ny zavatra mihitsy tsy misotro toka tsy misotro divay ary tandremo ny zava-pajiny nefa zany zavatra zany efa tandreman'retolo reto dia hoy ilay lehilahin'Andriamanitra hoy izy manoa inona re zany no ataonay raha tanteraka ny teninao fa tena ho bevoka ny vadiko ary teraka zalahy izy manko momba hatramin'izay hiteraka izy ozy le anjely ary ny zany ansona hoe Samsona anaran'izany avy amin'ny Jehova izany ho lehilahy mahery izy io anafaka ny zanak'Israely eo an-tanan'ny Filistina. Halleluja. Enoy sara aloha teniko a. Enoy sara ny teniko fa misy zavatra tiako atongavana fa takaro tsara zay tiako atongavana. Izy ny naranao nomezana voninahitra anao. Andraso izy le lehilahy iny aloha fa anao fanahitra ho anao zay. Raha anao fanahitra anao izy dia ho an'i Jehova fa sy ho anahy. Zany no ahafantaranao hoe tena avy amin'Andriamanitra izy. Ho an'i Jehova ny fanahitra ataonao fa tsy ho anahy. Ary izy zany ny anaranao hanomezana voninahitra anao raha tanteraka ny teninao. Ny anarako izy anarana mahagaga zany. Fa raha nome voninahitra Jehova nome voninahitra fa tena ho bevoka ny vadinao dia zay zavatra atao. Dia naka osy le lehilahy dia naka fanahitra hoanina dia naterina teo ambony vatolampy. Natao fanahitra dorana. Natao fanahitra lasa-dra teo. Dia nisy afo ny rehetra teo dia namaky teo amin'ilay afo lay anjely niakatra ny an-danitra hitan'izy ireo misy ny fiakarany. Fa izy mivady kosa tonga dia niondrika hoe ho faty sika fa ho nahita an'Andriamanitra. Fa ozy le vehivavy raha ho faty ve tsika dia nampanantena ny zavatra. Nanomboka tamin'io nitsaika tao anatin'ny kibony. Nitsaika tao anatin'ny kibony ilay vehivavy amin'izay tamin'ny vadiny manoa amin'izay ilay zazakely ary rehefa lehibe ilay zaza sinkasinkarezany lohany satria zaza avy tany Jehova izy ary mino fa ny olona momba rehetra mila zaza eto zaza ianao mitsy androany ty fa isy zaza ho zaraina fotsiny eto raha mino an'izany ianao. Halleluja. Fa zay tsy mila tonga dia mikatona ny kibony tsy mila fa zay mila zaza dia azonao zany amin'tsy androany ty aminaran'i Jesosy Tompo. Amen. Fa zay tsy mila ampy zany ianao zay dia mikatona ny kibonao zany fa ny fanompona ny taona miredretra tsara. Ya. Nareo zany mandray an'le fanahitra le aterin'olona eto misy lavaka be ato. Ya. Tsy aterinareo etsony zany le izy fa aterina amin'ny sécurité eto misy lavaka be eo dia mitady ampezera olona. Dia zao amin'izay tsiko atongavana. Jerevo amin'izay teneno namanao ary aloha ary mijery hoe fanontaniana mipetraka. Teneniko anao aloha fa itsy vehivavy ty ohatrany tsy nahazo valim-bavaka zany hatramin'izay. Hanina hoanina nisy vokatry ny tany miakatra fananana be dia be tena manan-kareny rehefa tsy olo-manitra kory. Fa nangataka teo anatrehan'i Jehova nangataka zanaka fa tsy nahita tsy nahazo. Nangataka fa tsy nahazo. Ary ohatra manamelo tena hoe ianona ohatrany mangataka amin'Andriamanitra mahazo foana isa sabata zao lahady sy lasinaina dia seho ny voninahitr'Andriamanitra fa za ohatra ny tsy hitan'Andriamanitra mihitsy angamba zay fa mety kely loatra na hoe nitoerako isan'ny sabata mihitsy ny tsy hitany fa iova toerana kely ndray aloha. Sa hoe ny akanjoko misy ny stina ny saron-doako fa hovaiko ndray aloha ny akanjoko sy ny saron-doako. Misy olona tena manamelo tena mihitsy na hoe any amin'ny maloto dia tsy hitan'Andriamanitra. Ohatra n'izay tsy vehivavy ty tsy miteraka firy taona tsy miteraka. Fa zao itsy vehivavy ty fanontaniana mipetraka hitan'Andriamanitra ve nefa ny olana anazy io. Fantatr'Andriamanitra ny olana anazy io. Nohenon'Andriamanitra ve ny vavaka n'izy io hatramin'izay sa tsy nohenony fa tsy namaly azy Andriamanitra. Fampaherezako anao zany ary za sy mampahery zavatra pokaty zany. Tsy mampahery zavatra tsy ho tanteraka zany fa zavatra ho tanteraka aminao no lazaiko eto ho an'izay mino zany. Tena andeha ny fotoana
ohatrany mialina ihany re vehivavy hoe ery jiana mahita avy ty, ery Julia Liato mahita avy ty, ohatrany Stifana dia manovana re tifa kely mihitsy ohatrany mahita voninahitr'Andriamanitra. Ianona mahita voninahitr'Andriamanitra fa hoy apôstôly Matthieu za tsy mahita mihitsy, mety noho zakely angamba. Hoy apôstôly Matthieu mety tsy hitan'Andriamanitra ny toerako. Nefa atao hoana moa fa efa sy maintsy eo akaiky ny mpisorona foana, nefa mpisorona mahita avy. Apôstôly Matthieu manko namako dia afaka atao fanoharana tsara. Teny zavatra misy asio tehaka ro an Jesosy. Fa ny zavatra misy mitanga tao manamelo tena foana ianao fa tsy mivaly le vavaka, tsy mahita voninahitr'Andriamanitra. Ny an'ny olona foana misesisesy fa ny anao mbola to ohatra ny eo ihany ny eo, ianao nefa mino ihany. Fa ny an'ny vadiny manoa efa nandeha mipazarina sisa mivavaka, heninao to fa tsy miteraka, heninao fa momba efa ela be na enonao an'izany dia mody isaka sabata. Tonga andray sabatia tompo momba tsy miteraka, nanako ny vokatry ny tany ny vadiko tiana, za sy mijaly arabola, za sy mijaly nininy, zanaka sy nanako dia mody isaka sabata. Mety ozy ianao hatramin'izao hoe za mampitondra teny, ohatran'izao foana ny fiainako raha sy salama dia marary. Tsisy namana mba tiana. Jesosy ihany nefa dia Jesosy ndraindray aty ny ohatran'ny ndraindray ohatran'ny mangatsika, dia mirehitra indray dia mirehitra indray dia mangatsika. Fa androany nanjinika Andriamanitra, nanjinika tahaka ny Aserosy nandiniany hoe inona moa zany valim-pity efa nomena any Mordekay jiosy zay mba vadiny mpanjaka. Tahaka an'izany nandinian'Andriamanitra anao hoe inona ny valim-pity ho an'ity olo ity moa, fa mivavaka foana izy fa sy hita zay zavatra mena azy. Inona ny valim-pity omena azy? Ahitanao mivaingana zany fa sy zavatra sy mivaingana kosa. Halleluja! Isy valim-bavaka goavana ho fantatry ny olona maneran-tany mihitsy. Homaniko azy ary jolo fa volombelany amin'izany izy. Halleluja! 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 Izany mino an'izany zavatra lehibe ne zany, zavatra ho fantatry ny olona zany. Kanefa raha tonga ve le izy mbola irehetra ihany ianao fanompona sasy rehetra, mbola irehetra sasy rehetra. Halleluja! Efa nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy mivady tao, enzana be ny finoana ilay vehivavy, nisy ny lalàn'Andriamanitra misy miteny tamiko teny tantara vadiny izy, sady mirehitra be teraka ho ny siky. Izy zazakely natiny kiboko, sady ilay zanako tsy azo ampisotroana taoka na divay fa zaza masina avy amin'Andriamanitra. Mirehitra koa ny vadiny hoe marina ve zany, raha miverina aminao ary le lalàn'Andriamanitra ka avy amin'ny Jehovah marina antsoya. Dia hoy ilay vehivavy ndao asika hivavaka tena irehetra misy amin'Andriamanitra hoe averena aminay le lalàn'Andriamanitra iny, ilaza aminay ny tena marina. Nen'Andriamanitra ve le vavaka anasa sy nenony? Vao niakatra ny vavaka tamin'ny finoana averin'Andriamanitra ny anjely. Io ary le anjely fa niverina fanondrony. Halleluja! Izy ola mirehatra ohatr'izany ve? Halleluja! Ozy le vehivavy tao ary sika ilay vavaka raha mpakatra vavaka izy mivady ny alina io. Ny vavaka tafakatra teo anatren'Andriamanitra le vavaka. Hoy Andriamanitra tamin'ilay anjely, tany ianao miverina amin'ilay vehivavy iny, le vehivavy manam-pinoana be iny, fa misy valim-pity ity antanako ity, atolotra azy dia zazakely avy amin'Andriamanitra. Satria izany nampahory azy ny tranotaona.
mbola sy miresaka anao aloha zay eto fa mbola zareo aloha fa anao maka fampianarana tsoanao anatin'izay nanao fanoarana nanao andran'izy hoe raha avy aminao Jehova mazahoterina misy aloha raha avy aminao Jehova le olona zay niseho tamin'ny vadiko iny dia avy reno olona manam-pinono zany sasy manam-pinono vavaka manao hoana re no nataony tamin'ny finoana tafakatra teo anatren'Andriamanitra vavaka manao hoana mino fa iretolo reto itsy vehivavy ty na itsy lehilahy ty arahan'Andriamanitra maso amin'izay lehany mihitsy zay ny tsiko lazainy arahan'Andriamanitra maso amin'izay lehany inony zanako fantatro fa momba fa mbola sy fotoana ny anana ny anaka zao aleo aloha izy ampitombony arenany aleo izy ampakatra vokatry mandeha ny taona 10 taona tsy fa momba ihany io fa ny mason'Andriamanitra mijery azy raha nanjinika amin'izay Andriamanitra hoe isy fanomezana gaga ny olona maneran-tany izy ara nomeko azy izy zany lehilahy na vehivavy nomeko an'izay zavatra izay halleluja 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 ao anatin'ny fiangonana rehetra tahaka zao tsy misy malala fa momba la vehivavy sisy mahafantatra sehonanjely amin'izay izy manahoana zany toepona vehivavy sehonanjely zany manahoana ny toepona vehivavy sehonanjely ianao tokony mirehitra tsara mihitsy ianao satria tsy hainao manomboka androany raha mino anao izy anjely Jehova ihany koa ho tonga aminao halleluja Andriamanitra tsy miova mazany io ary mandrakizay izay hainy natao hatrizay hainy ataony androany zany fa hoany ny mariny sehonanjely hoe raha barlainao soavina ny tompony ombanao masina terakaonsina hoe Jesosy Kristy tsy indray ilay anjely ny seho tamin'ny vadiny mano ny lahaterakao masina sy onkasika rezany lohany fa navitra ny zanak'Israely eo an-tanan'ny Filistina izy lehilahy masina no aterakao ary avy amin'Andriamanitra sy izay ihany fa rehefa nankany amin'ny fasana ery Maria Magdalena miredretra mihitsy ny anazy indray na any am-pasana azy zany tompo dia rahany foloany zany Maria maromaro nandeha tany Maria nabavy Lazarosy Maria Magdalena Maria rehetra nandeha tany daholo lasa nandeha tany am-pasana mitondra zava-manitra dia ozy ny anjely nisehon'anjely isa sy nisehony nanana finoana izy hoe ao ny fatin'ny tompo andotony tenanay izay satria izay mbola maloto 7 andro tamin'ny fahafatesana iny andotony tenanay izay hiditra ao anaty fasana sokafanay foana io zao lazaiko anao raha rano fanjakana no manokasokatra fahatan'ny fasana raha misy mitory marina fa fasana sy misy olo io afasin'ny tompo izy reny eo anatiny ao fa ireto vehivavy reto aniny nararano fanjakana io na sy orarany rehefa miesika ny finoany tsy misy zavatra sy vitany finoana zany miaraka amin'Andriamanitra halleluja tsy misy zavatra sy vitany finoana miaraka amin'Andriamanitra zany sokafanay foana ny fasana dia ataona zava-manitra izy na maimbo izao na manitra sisy lalahina ihany fa hosorana zava-manitra izy halleluja teo amin'izany izy ndredretra be misy tonga dia ndeha zay mari rehetrarehetra eny tonga dia nandeha daholo niaraka tamin'ny vehivavy masina teo amin'izay dia nisehon'anjely gaga zareo nahita anjely fato ny tadiavina tao anjely niseho petraka eo amin'ny ankavana sy ny ankavia tamin'ny latabatra nametrahany tompo nahoana aty amin'ny mato ny tadiavanareo ny velona efa tsy ato insona izy fa nisangana tamaty aviza nizay izy nijerevany teo sy tao sy ny fatiny tompo na nahoana ny finoana nahita anjely zany tonga amin'izay izy niazakazaka tamin'ny Petera tokony ino anay ianao fa ozy Petera misy iny olo efa mivadika aloha sangana tamin'ny mato ny
ny tompo. Nisy anjely anankiroa niseho taminay hoe nahoana ny tia maty ny tadiavanareo ny velona. Dia na mijerevanay fa tsy aho tsony ny tompo, tsy aho ny faty ny tompo efa nisangana tamin'ny maty izy. Ianao misy Petera tokony ino anay ianao. Dia zasainy Petera hoe raha ny zavatra ny atrehako tamin'ny tompo zaho mpianatra farany dia John nahitany ny alany aina sy ny rano lasaka. Zay ve dia mbola ho velona? Ha? Mbola ho velona ve zany? Mandainga ve reto vehivavy reto fa sasy mandainga. Ozy John andao tonga dia niazakazaka. Tamin'ny finoana niazakazana sasy tamin'ny finoana. Niazakazaka izy. I Maria Magdalena efa teo. Vehivavy rehetra no dia izy mbola teo. Tomany amin'izay izy. Jerevany Petera amin'izay dia tomany Petera hoe tena nisangana tamin'ny marina Jesosy. Irehetra indray ilay fitiavana ompoko izay efa maty. Ny fiainako izay lazany efa maty, velona indray satria velona ny tompoko. Halleluja! Ilay efa tsompana tenana teo iny. Ny olona rehetra tena aiza ny tompona rehepanao vagagana. Mosy matsy nanavina va iny. Fa zao velona indray ny fanatenako. Izy fisandratana indray eo amin'ny fiainako satria velona ny fanatenako. Fa ilay zavatra masy nisy fanantenana iny lasa mivadika fisandratana indray izy amin'izao fotoana izao. Halleluja! Halleluja! Lasa Petera nirifatra tany raha voasita ny tonga dia nitomany izy. John tonga dia niverina an'ody hoe tsy maintsy any an-trano izay ny tompo satria niteny izy hoe any Galilea ny onany aminareo. Lasa nirifatra nankany Galilea. Naraka koa Petera avy tatsy ariana avy nitomany. Fantatra ny tompo hoe tena tsy anahy Petera satria vao tsy nahitanay tao izy dia lasaka ny ranomasina. Mafy zany fitiavany zany. Fa i Maria efa dalam-pity zany efa tena hoe dalam-pity. Ny olona rehetra efa mirifadrifatra daholo mandeha mitady ny tompo any Galilea. Izy mbola tsy maheno satria tonga afara. Mbola mivavaka ihany tompo. Za dia miara maty aminao eto ianao mpasana dia zay eto. Nefa efa nisy anjely teo ny teny. Efa nisangana izy. Teo amin'izay izy nisehon'ny tompo dia veriny fa mbola mpiandry sa ihany koa ny tompo. Teo izy tamin'ny mpiandry sa. Ieno misy nangalatra ny fatin'ny tomponay teto a. Lazao anay aingana. Zay nametrahano azy fa zao za dia aka anazy. Fantatra ny tompo fa vehivavy mikorontansaina io. Satria io leseka natratra ny fisaram-bahoaka tery. Teo ny tompo ry Maria. Mitraka izy nijerevany amin'izay ny tompo. Ny tompo tonga dia nisento izy dia ozy tompo aza mikasika efa mbola sy tany amin'Andriamanitra ray aho. Niazakazaka indray izy nankany am-pianatra. Velona ny tompony masoko misy nahita. Velona izy ny tena nisangana tamin'ny maty izy. Velona izy. Nirehatra daholo indray ny fitiavan'ilay olona. Halleluja! Ka mino anatin'ny vavak'androany misy olona isehon'ny tompo mivanta. Satria ny tompo nampanantena hoe andalano aminareo ihany na dia 10 minitra aza anatin'ny vavaka sy torotena izy. 10 minitra ny tompo zany mety mahatratra adiny ray zany na adiny roa. Ka ozy aminareo sao ny zavatra misy olona tena sy nahazo valim-bavaka misy a. Dia mety manamelo tena hoe za tena tsy mahazo valim-bavaka. Ianona sy ianona misesisesy ny azy. Ie misesisesy ny azy fa zavatra kelikely ihany. Fanasitranana kelikely. Azo lazaina hoe lehibe ihany satria zavatra efa nandanina vola be kosako. Masy mahita zany kosa ve tonga dia mahita zavatra kely zany. Fa misy ilay sy nahazo hatramin'izay mihitsy. Reny raisina lisitra. Fa le olona velo mino sa tsy mino e. Mino sa tsy mino. Reto daholo ny olona vaovao tonga mbola tsy nandray. Reto le olona efa nandray fa mbola mpina. Fa ireto kosa le olona mbola tena sy nandray. Fa zavatra tena mahagaga olona omeko azy. Hoy ilay fizorona vavolombelon'ilay vehivavy anankitelo zay. Vita voaloham-bolana. Tarata moa voaloham-bolana iny. Feno volana. Nirehitra izy sabata. Nirehitra izy lady.
feno volana amin'izay izy nandoalika tsara jejesy tsy miteraka sono zao izy le manam-pahaizana professeur iny tsy miteraka sono zay mivady fa tsy misy zavatra sainao sisy zavatra sainao zany fa mbola hainao manome zanaka anahy za mbola mangetaheta zanaka ny ampisony iny izy tonga dia nandeha tamin'ny dokotera ina ozy izy dokotera ny antondrinao andehanao eko za fa marary ny kiboko nefa ny kibony tsy marary jereva n'le dokotera misy zaza ray volana vao mipetraka halleluja halleluja nandefa message tamiko izy voninahitra ho an'Andriamanitra mamampaminany tena mahery ny fiangonantsika fa oza tamin'ny fahoana tsy miteraka zaho izy fa rehefa nangataka zaza ozy izy tena tao ampoko misy ny sabata tao ampoko misy ny vavaka lahadiny tao ampoko misy ny vavaka talata feno volana le mandendeha iny na nandoalika ny tenenao na mipetraka tenenao na misangana tenenao na mandendeha tenenao nataoko ny tena nyrifadrifatra misy ary ny tanako anankiray nasandratro dia ny tanako ray anankiray mandeha mikiboko ihany sady mandeha larobia nanao eko izy izy fa misy zaza anatin'ny kiboko ary le zaza ozy izy tena zaza tsara fipetraka be mihitsy nefa izay efa taizany na le manampaizana firy nandehanana fa sy nahitana zanaka fa milaza fa efa tsy misy hevitra tsony ny kiboko na ny vadiko fa tsy misy hevitra tsony zay fa noho ny hery ny vavaka ozy izy tena tao ampoko ny finoana tena niakatra ny finoko raha vao misy teny fikasana tiko reny tena raisiko amin'ny orakoraka ho anay misy tena tafalasaka ao anatin'ny foko nataoko amin'izay ny eko ozy izy hita fa misy zaza ray volana mipetraka ao anatin'ny kiboko tonga koa mesazy ny anankiray voninahitra ho an'Andriamanitra mpaminany fa izy manko mbola se toritoropino fa ianao rery ihany miambolinahitra ozy izy Andriamanitra fa zaho izy 20 taona tsy niteraka 20 taona tsy niteraka fa tamin'ny fotoana nandalovan'ny finoana ny sesisesy niakatra ny finoko izy niakatra ny finoko dia mino misy afa misy zaza anaty kiboko nandeha nanao eko amin'izay dia ozy le olona mpikarakara hoe misy zaza ray volana stapany ao anatin'ny kibonao zory va volombelona ihany koa le anankiray tsy niteraka 30 taona ny tokanina trano 30 taona tsy niteraka fa misy zaza ray volana sy herinandro ao anatin'ny kiboko ary eniko misy ozy izy ny foronan'io zaza io tao anatin'ny kiboko tamin'ny talata feno volana teo ny foronan'io tao anatin'ny kiboko tamin'ilay iny vavaka mandendeha iny ozy izy sabata zaho izy efa nanantena hoe niova zany toe-batako zany lahady zany mbola nivavaka talata amin'izay ozy tena nivalo nivavaka eniko misy ny foronan'ilay zaza tao anatin'ny kiboko hoe misy zavatra miforona ao anatin'ny kiboko zany fa tsy haiko le izy dia nandeha ay zaza ray volana sy herinandro ndray ray volana sy herinandro ndray ray volana sy tapany tsory va volombelona aminao amin'izay izy ka ahoana ny hevitrao njely ny seho taminy sy zavatra azo azy foana ty zazy ty fa nyseho tamiko misy ny anjely noho izany zaho mahita fitino ianareo hatria anjely ny seho taminy dia ahoana nareo vehivavy amin'izany tenenina manao manaiky an'izany ve na malemilemy izy tsy manaiky hoe ato miteny manaiky an'izany resa tsy manaiky ny anazy anjely misy tonga manahoana loatra re fandraisana izy vehivavy eo amin'ny Jehovah-Andriamanitra angamba raha io vehivavy io mivavaka miakatra ny vavaka anazy tahaka nyreny misily reny fiakarany karaha manisy vato be eo aza Lucifer manakana an'iny tena misonoka ohatra nyreny volcan reny misy le vato be tena misonoka ohatra nyreny volcan reny misy le vato be tratrany le afom-bavaka ny raha vehivavy tratrany le afom-bavaka tonga dia misonoka mihitsy mitete mihitsy le devolondray no may fa nylay vavaka le vavy tsy manaiky raha sy tonga eo anatrihan'i Jehovah. Halleluja.
manaiky misy vehivavy tena ho tahaka an'izany veto misy lehilahy afaka hijoro tahaka an'izany veto le lehilahy ihany koa manohy ihany koa sananao defi hoe tonga tansika amin'i Jehova raha avy amin'i Jehova zany lehilahy zany sy maintsy miverina ary sy maintsy hitako ny tavany ahoana koa ny hevitrao am'izany ahoana ihany koa ny hevitrao am'izany raha mijoro vavolombelona raha vehivavy tamin'ny vadiny hoe zana hitanjely te ho bevoka hony za te hozy le lehilahy vavaka za faranjelony Jehova zany tsy maintsy hitako ny tavany zany lehilahy zany na manahoana tonga am'izay le lehilahy marainy miazakazaka raha vehivavy le olona nentinao bavaka fa tonga ahoana ny hevitrao am'izany iza ny tena mahita ty amin'i Jehova raha vehivavy sa raha lehilahy iza ny tena mahita ty aleo aloha zareo hoe marino ianao le vehivavy nahita an'ilay anjely voalohany fa heveriny fahalelahan'Andriamanitra fa izy zany nanao defi hoe favaka amin'i Jehova fa raha avy aminy iny tsy maintsy tavaverina raha piso le lehilahy raha nivavaka amin'izany lehilahy iny raha tamin'iny alina iny dia nanahoana ny fotrany marainy tonga le olona sasy tonga le olona sady fantany fa tonga dia anjely mihitsy manahoana ndray ary ny herim-bavaka le lehilahy iza ny tena manampinony le lehilahy sa le vehivavy enjakezana ihany zany enjakezana ihany zany resao aloha samy resaka daholo iza ny tena manampinona amin'izany hoe le vehivavy ny sehony voalohany sa le lehilahy nanao ny defi ny anony Jehova bavaka raha ianao nanontana dia izy le vehivavy sehony voalohany be le lehilahy sa nanao defi hoe raha avy amin'i Jehova zany hivavaka sy maintsy mivavaka androany alina be mivaly zany raha piso maraina tsy miandry androany alina fa raha piso tsy miandry afaka piso fa andro piso ihany to dia valy Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amin'ny zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 amin'ny zato teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tiakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina